manambahiny isika eto amin'ny fampahalam-baovao amin'izao takariva izao dia ny filohan'ny fikambanana tsara manasoa Andriamatoa Ranefson Patrice no vahintsika dia faly miarabanao tompoko. Faly miarabanao Madame Tinasoa. Avy hatrany moa dia ny fanontaniako voalohany alohan'ny rosotsika ao anatin'ny resadresaka samihafa hoe tsara ampahafantarina ihany mikasika ny fikambanana tsara manasoa izay inona moa ny tena ataony tsara manasoa, inona ny antom-pijoroany ny ONG tsara manasoa. Faly miarabany mpijery manerana ny nosy tratry ny krismasy tompoko. Ny tsara manasoa dia efa matetika manazava ny tetikasany. Fa tsara amafisina amin'ity zany fa manana fiarah-miasa, fanarenana ary famerenana andreo olona voafonja ny fiarahamonina ary koa zany manana asa ny fanabeazana andreo zaza sahirana, zanaka voafonja na zaza sahirana fotsiny na olon-tsotra fotsiny zao zany ary manana moa zay fiarah-miasa akaiky amin'ny ministera fitsarana afahany mantanteraka izany asa ifandraisana akaiky dia akaiky amin'ny resaka fonja izany. Inona indrindra raha ny vaovao tianareo ampahafantarina amin'ireo ampijery antsika amin'ity androany ity? No famindrampon'Andriamanitra lehibe zany dia manatanteraka amin'ity taon'ity zay ny fahaenina ambin'ny folo taona ny tsanganan'ny fikambanana ary ny fahafito taona tsanganan'ny toby tsara manasoa centre io zany izay andraisana andreo olona voafonja hofanina, beazina mba hiverina indray amin'ny fiarahamonina ary anamarian'izany dia efa nisy ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy. Ity indray mitoraka ity zany dia ataontsika hoe amin'ny ivony ary mbola fitondrana mambavaka ihany no safidiny fikambanana zany izay atao amin'ny fiangonana FPVM lalam-pamonjena Itosy ny fahatelopolo ny volana desambra ho avy izao manomboka amin'ny sivy sasany maraina. Ny tena tiako tsindrina moa zany amin'izao asa ny fanarenana zao dia sarotra ty asa iarahana amin'ny voafonja ity ary ianao manokana tiana soa mahita tsara fa miteraka resabe ny famoahana ny voafonja miasa ty ivelany. Ka ny tsara manasoa mantsy zavainay zany fa tsy hoe mop io mantsy le malaza be mop fa zay zany manana tobo mihitsy izay andraisana ndreo olona efa voafantana satria misy commission no amoahana azy any amin'ny administration pénitentiaire dia mamita izay fiverenana amin'ny fiarahamonina izay reo olona reo ka be dia be zany ny fiofanana ataony eo ny tena lehibe indrindra amin'izay moa zany dia fampibebahana an'izy ireo ary izay mihitsy mahatonga ny fandraisanay amin'ny asan'ny fiangonana. Manahoana moa zany ny hoe fepetra ahafahana hoe miditra ho an'ireo hoe efa mivoaka fonja moa zany izy ireo no hoe raisina dia manahoana fepetra hoe andraisanareo azy zay? Misy ny convention zany, convention tripartite izay rahana amin'ny ministera fitsarana ny gouvernement britannique ny fikambanana tsara manasoa dia mangataka ny olona dia misy ny commission izay mandinika ny fahafahandreo olona reo mivoaka amin'ny alalan'ilay convention sy ny lalàna misy zavatra anakory zany ny asany io satria manana convention zay dia ao anatin'io zany reo fepetra maro izay ahafahan'ny olona mba mivoaka ty ivelany. Ka io indrindra zany nanazavana saim-bahoaka hoe tsy mandehandeha fotsiny koa reo olona reo ary izay aza mangataka hoe fiarah-miasa amin'ny olona raha ohatra ka mivoana ny tokony ho izy reo olona reo satria raha ny toby dia tsy fonja fa manana règlement zany izay mifehy azy ka reo voafonja reo zany izay tena mivoaka ty ivelany dia misy fepetra manokana izay efa raisinay ary fantatry ny mpitandro filaminana zany ny any amin'ny fitsarana mainka moa fa ministera dia manana andreo le carnet laissez-passer izy ireo izay mametra ny fahafahany mivezivezy ary eto moa zany dia raha tahaka ny lalàna any Suisse dia mba nalainy tsara manasoa tahaka hoe ny olona tafaverina amin'ny asany ka ekeny mpampiasa azy ary fantany tsara hoe olona mahazo fahafahana amin'ny ampahandreo olo reo verina amin'ilay asa ataony izy ary zay zany dia anisan'ny
manampy be diabe anay satria fantatray ny lean'le olona voaka izy miasa de mody izy aty amin'ny fikambanana tsara-manasoa de zay zany no angatahana fanampiana be diabe amin'ny vahoaka ny amin'ny mba hitoizany ny asa satria amin'izao fotoana zao de voentsika mafy ny olona mivoaka amin'ny fonja fa hoe reny ny tena mpanakorotana. Ny fotoana amin'ny alahady io iza no atsona misotranao madame Tina zao atsona daholo zany satria tao anatin'ny fitotoana ny tain'Andriamanitra ny toby mbola tsy misy ny olana tsy azo ofeny zany fa reo zay mba nahazo fahasoavana zany eo amin'ny 300 zao ny isan'ny voafonja nandalo tao amin'ny toby io tao anatin'ny fitotoana ka raha mpitombotsika hoe fianakaviana 5 fotsiny zay de efa misy olona 10 mahery zany nefa nahazo tombotsoa tamin'io ka mba atsona daholo tompoka nareo mba hiary vavaka tsika ao amin'ny fiangonana FPVM lalam-pamonjena Itosy mba hidera sy ankalaza ny voninahitry n'Andriamanitra ary agnataka ny fitahiny lehibe mbola hitony asa amin'ny taona teny folo riva de atsona daholo tsika rehetrarehetra mipiantoka eo koa moa zany ny sekoly zay misy an'ireo zanaky ny olona sahirana za tsy teny hoe zanako voafonja daholo anao satria manahirana fa vitsivitsy any eo dia hoavy atsona daholo tsika re tompoko de mba mitonazy voatsirambin'ny tanana mba asikanina ny tranon'Andriamanitra eny tompoko eny tompoko mbola misy moa ny vahiny faharoa zay horaisitsika ao anatiny izay de tsy izay fa nitony mpanampy ny fiangonana FPVM lalam-pamonjena Itosy izay toerana fiangonana anatanterahana an'io ivo ny fankalazana fa 12 taona ny fikambanana tsara-manasoa io de Andriamatora Rakoto manana lalaina de faly miarabanao sy mandrainao tany fampalalambavao tompoko faly miarabanao Ramatoa Tinasoa eny amin'ny ivony fiangonana FPVM lalam-pamonjena Itosy moa no anatanterahana izay ivony fankalazana ny 12 taona ny ONG tsara-manasoa zay misy ifandraisany ve ny fiangonana FPVM lalam-pamonjena Itosy sy ny ONG tsara-manasoa no mahatonga ny hoe eny le izy no tanterahana sa sendrasendra fotsiny hoe eny no anatanterahana sa misy fifandraisana. Sotranao Ramatoa Tinasoa nametraka ny fanontaniana de faly ihany koa miarahaba ny mpijery mpanaraka ny fampalalam-bavao eto amin'ny fahitalavitra MATV. Eny inona ny ifandraisan'ny ONG tsara-manasoa sy ny fiangonana FPVM lalam-pamonjena Itosy. Amin'ny maha fiangonana fifoazana ny FPVM lalam-pamonjena Itosy de zava-dehibe indrindra ao anatin'ny fiangonana ny fanarenana ny ara-panahin'ny olona tsirairay avy. Ary ny fikambanana ONG tsara-manasoa araka ny efa voalaza teo sy ny fantatsika dia mikatsaka indrindra ny famerenana eo anivon'ny fiarahamonina ny voafonja rehetra zay tsy mora ary asa sarotra ny famerenana azy. Sehatra anankiray faran'izay lehibe indrindra ao anatin'izany tanjona zaikendreny ny fikambanana zany dia ny fikarakarana ny ara-panahy ka dia ma fifoazana ny fiangonana dia sehatra anankiray io FPVM lalam-pamonjena io zay anarenana ny ara-panahin'ny voafonja anamora ny fiverenan'izy ireo ary anekeny ny fiarahamonina ny fiverenan'izy ireo ao anatin'ny fiarahamonina indray. Zava-dehibe loatra izay dia izay ny antony isin ny fifandraisanay. Anahoana ny fizotry ny fotoana amin'ny alahady io zany? Ny fizotran'ny fotoanany amin'io alahady io dia maromaro ny invité ao anatin'izany rehetrarehetra zany eo ny ministera mpihaza ministera ny fitsarana ny afantarantsika azy eo ihany koa ireo olona rehetra zay efa nahazo sota ao anatin'izany fikambanana zany ireo ray aman-dreny ny havana fiarahamonina zay tao anatin'ny ONG tsara-manasoa ary indrindra ny vahoaka an'Andriamanitra zay miara-mitrotro ambavaka anio asa lehibe de lehibe fanarenana ny ara-panahy ao anatin'ny fiangonana io dia anao fanovavahana lehibe eo anivon'ny fiangonana ary dia anetanana ny vahoaka rehetra vahoaka an'Andriamanitra mba hiaraka hitrotro ambavaka an'izany asa lehibe zany ary tsy ny vahoaka an'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana ihany fa ngamba zava-dehibe loatra ho atsika atao anatin'ny firenena ny famerenana ny voafonja ao anatin'ny fiarahamonina ary dia mahanadidy amin'izany tsika tsirairay avy amin'ny fitrotrona ambavaka ny famerenana azy ireo mba ho ekeny ny fiarahamonina ny fiverenan'izy ireo ao anatin'izany fiarahamonina zany andehanany amin'ny lalana mahitsy indray
rehefa voataiza ny ara-panahy. Amezantsika an'izay rehetra izay ary andriamatondrakotoary manalalaina inona no afatra tianareo hotsindriana manokana avy amin'ny ONG Tsaramanasy moa sy ny avy amin'ny hoe fiangonana FPVM Malala-Pamonjena Itosy ihany koa. Sotranao Ramatoa Dinasoa, ny afatra manokana sady farany apetraka ho an'ny tsika mpanaraka sy ny vahoaka rehetra izay manaraka an'izao fampahalalam-baovao izao dia ny hoe asa tsy mora ny fanarenana ny ara-panahy ny olona tsirairay ary indrindra nanana ny toerana isokajiana azy manokana dia manokana ny voafonja raha tsy resaka afa-tsy ny eto a Madagasikara isika. Asa ray lehibe sady ekena dia ny famerenana an'izy ireo a fikarakarana ara-panahiny ao anatin'ny fiangonana. Zay ihany mahazava-dehibe ny fiangonana FPVM satria ara-panahy zany zavatra zany a dia mihazakazaka zahay mitaiza sy mamerina an'ireny olona izay neverintsika fahonania na nanao tsy mety teo amin'ny fiarahamonina ireny. Manentana ny vahoakan'Andriamanitra rehetra ny mpino ao anatin'ny fiangonana hitrotro-ambavaka an'izany asa sy ny fandaharam-potoana izany satria zava-dehibe loatra zany a ary tsisy ny ninona azontsika atao raha amin'izay lafiny ara-panahy zay afa-tsy ny fanandratana ny vavaka. Dia manasa antsika rehetra ho tonga farany dia farany koa Ramatoa Dinasoa dia manana tanjona lehibe ny fiangonana FPVM Malala-Pamonjena Itosy amin'ny 13 iny dia ny fananganana ny fiangonana vaovao sady lehibe ahafahana mivelatra amin'izany sehatra maro samihafa izany ary dia manentana ihany koa ny malala-tanana rehetra izay afaka hifanampy sy hifanohana amin'izany asan'Andriamanitra amin'ny famerenana ny voafonja eo anivon'ny fiarahamonina izay. Dia misaotra indrindra anareo ary avy eo amin'ny ONG Tsaramanasy sy avy eo amin'ny fiangonana FPVM Malala-Pamonjena Itosy dia manao veloma sy mirary soa tompoko. Misaotra betsaka Ramatoa Dinasoa dia misaotra anareo mpanaraka ny vaovao ihany koa. Misaotra tompoko. Fa mbola ao anatin'ny